Tsy azo afenina ny fikorontanan'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara malaza nefa amin'izao fotoana izao ny famatsiana sy ny fampiasana ny angovo hazavaozina na irony antsointsika hoe énergie renouvelable irony azo trandrahana tokoa ny famondonana ny herin'ny masoandro mba ahazahoana herinaratra. Maro ireo orinasa izay miezaka manaparitaka ny vokatra ananany anisan'izany ny solaire izay manana ny foibe toerany tsy Antanimena. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy afa-miala amin'ny andavanandrom-piainana ny fampiasana ny herinaratra. Manoloana ny fahatapahan-jiro matetika na ho an'ireo toerana izay mbola tsy misy ny herinaratra ny jirama dia tsy maintsy mitady vahaolana ny tsirairay. Tolotra samihafa no misy amin'izao. Anisan'izany ny fampiasana ny angovo azo avy amin'ny masoandro raha ny fanamariana izay noenty ny tompona ndraiky tsarabarotry ny orinasa solaire. Ny fampiasana ny angovo azo amin'ny masoandro dia mizara roa. Misy ny ataontsika hoe système anankiray zany afaka tonga dia tsy mampiasa ny herinaratra ampiasainao andavanandro ianao fa mampiasa tanteraka ny solaire izany hoe 100% autonome zany tsy miankina amin'ny angovo hafa mihitsy tonga dia ny solaire fotsiny ampiasainao. Ankoatran'izay tsika dia manana ny antsoina hoe système anti-délestage. Io système anti-délestage io dia afaka atambatra zany ny solaire miaraka amin'ny jirama. Miankina amin'ny entana ampiasaina sy ny ora ampiasaina azy ny panneau solaire. Eo amin'ny vidin'ilay dia misy fahasamihafana be dia be satria miankina tanteraka amin'ny zavatra ny entana ampiasain'ny olona ao an-trano, ny ora ampiasaina azy dia mety misy olona anankiray hafa mihitsy ny mitovy ny tanjaky ny convecteur ohatra mety samy 3,5 kVA fa ny vidiny avy eo tena samy hafa mihitsy satria miankina tanteraka amin'ny ora ampiasaina anazy aratany olona ohatra ianao mangataka tovovavy dia olona anankiray mangataka atao robepo dia samy hafa be zay eo amin'ny isan'ny batterie fotsiny zao dia samy hafa zay voafina samy hafa ny isan'ny batterie dia samy hafa ihany koa manarak'izay ny isan'ny panneau solaire miaraka amin'ny titre d'information ny kelindrina zany eo amin'ny 6 millions d'ariary eo amin'ny installation zay ka ohatra ka eto Antananarivo. Mora kokoa ilay système anti-délestage. Io système anankiray tsy voatery mampiasa panneau solaire zay ny tsara ho fantatra fa ny convecteur sy batterie ihany no ampiasaina. Ankoatr'izay misy koa nefa magnataka hoe alohan'izay izy panneau solaire io zany ny mpanjifa no misafidy. Misy garantie avokoa moa ireo entana Felicity Solar hita ety an-toerana manao ny fametrahana na ny installation ihany koa izy ireo ary misy ny service après vente.